Palmerabanao ndray amin'ity androny ity aminaran'i Jesosy izay tonga eto androany. Dia faly ihany koa miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka amin'ny alalan'ny tambazotra androany, na misy sasany ihany koa amin'ny fotoana hafa izay mety hanarahantsika an'izao. Fiadanana ho anao. Tsika kely namanao aloha dia teneny fiadanana ho anao. Dia raha isampinoana izany androany. Kaninina mety manjoanao any amin'ny fotoana ianao mandray fiadanan'i Kristy dia misy fahazavana hiasany amponao any. Amen. Ataontsika amaky saotra masina ary dia ifampizara androany. Fitomanina toko 7. Misy azany ny baibolinao fa aza matahotra. Aza mitomany. Fitomanina toko 7. Andeniny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fitomanina toko 7 andeny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fitomanina ao aorian'ny bokin'i Jeremia. Izay no misy azy. Dia toy izao ary nivaky n'ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika. Tsara Jehova amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana, ary tsara amin'ny olona ny mitondra zioga raha mbola tanora izy. Amen. Zay no vaky teny izay iangatsika amin'ity androany ity. Ny zavatra hitako raha lasa anabavy ao anatin'ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra sy ao anatin'ny zavatra voasoratra rehetra ao anatin'ny baiboly io dia misy fahamarinana ao anatin'ny baiboly izay hoe ity valida tamin'ny testamenta taloha, tamin'ny fanekena taloha, fa ato kosa dia tsy taka izay intsony rehefa tonga Jesosy. Ohatra zany ao anatin'ny testamenta taloha dia misy zavatra rabaky teny be dia be, fa rehefa tonga Jesosy dia maty izy dia tonga fanamasina dia lasa niaina zavatra ara-panahy ny olona. Ny resaka lalàna dia zavatra tany amin'ny testamenta taloha, fa ny resaka fahasoavana kosa dia zavatra ny testamenta vaovao. Fa misy kosa fahamarinana, misy zavatra izay marina foana, na any amin'ny taloha na any amin'ny vaovao. Misy fahamarinana izay hita trasy foana ary tsy miova mihitsy. Misy fomba fitondrana Andriamanitra izay hita trasy foana ary tsy miova mihitsy any amin'ny fanekena taloha sy any amin'ny fanekena vaovao. Ary anisan'izany ity ambaran'ny soratra masina atao fitomanina toko 7 andeny 5:20 ity hoe tsara ny miandry ny famonjen'i Jehova amin'ny fanginana. Tonga dia hijery an'izany fitrangan'izany ao anatin'io baiboly io. Ny tantara rehetra izay mitranga atao anatin'ny baiboly dia Andriamanitra manome fampanantenana. Ray makitsika tsy tadidiko tapabolana roa tokom-bolana lasa na resaka ny fiandrasana an'Andriamanitra amin'ny finoana ny faharetana ao anatin'ny finoana. Na makitsika amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10 sy ny toko 12 dia rehefa mijery ianao ny zavatra izay ataon'Andriamanitra dia manome teny izy dia misy faharetana eo am-piandrasana ny fahatanterahany teny fikasana. Ary ilay faharetana mandra-pahatanteraka ny teny fikasana dia andrasana amin'ny fahanginana. Averiko ilay izy manome teny fikasana izy dia mampiandry ny olona mandra-pahatanteraka ilay teny fikasana, ary eo ampanantanterahana mandra-pahatanteraka ilay teny fikasana dia sainy mangina ny olona. Tsy mitena ny vava. Mangina ny fo, mangina ny saina, mangina ny emosian rehetrarehetra. Tanteraka amin'izay ilay teny fikasana, izay vao miverina mihetsika
indray. Reo formula ireo a, reo raikim-po ireo a, dia tsy miova mihitsy manomboka any amin'ny tantara, any amin'ny bokin Genesisy manapatonga ny fiavian Jesosy Kristy. Dia ohatr'izao ilay sary izay hitantsika ao anatin'ilay izy. Rehefa Andriamanitra manao an'ilay zavatra. Ohatra tsotra zany tonga dia handetsika sady mamakivaky ny Baiboly no mijery hoe ohatra ny ahoana ny zavatra nitranga. Ohatra zao hoe Noa nasain'Andriamanitra manao sambo fiara. Rehefa nasain'Andriamanitra manao sambo fiara Noa dia heritaona ny fahareta ny teny fikasana. Heritaona zay vao tanteraka ny teny fikasana. Ary mandritra n'ilay heritaona izay hiasana dia mangina. Tsisy ininona. Tsisy akiresaka, tsisy ininona. Manadroadro ny olona Noa ny amin'ity ilay antitra izay manao sambo fiara eny an-tapitendrim-bohitra fa Noa mangina. Tsisy resaka. Satria maninona? Miandry an Jehovah izy. Azonao? Miandry an Jehovah izy. Misy zavatra lalovana be dia be mandra-pahatonga ny teny fikasana. Misy ataka be dia be mandra-pahatonga ny teny fikasana ho tanteraka. Misy resaka be dia be, misy fakapana be dia be. Ary zay ny asan'ny devoly eo anelan'ireo roa ireo. Mandeha ny teny fikasana, tanteraka ilay izy, eo ampovoany ny devoliny miasa. Azonao? Eo izy makafana. Eo izy mampivily lalana. Ary raha tsy mahay averiko eto foana ity resaka ity, fa zasy ianao zanak'Andriamanitra dia mila mianatra manao gestion de crise. Mila mianatra miatrika ny zavatra fahoriana, miatrika ny fizantoetra, miatrika ny zavatra rehetrarehetra eo ampovoany eo mandra-patanteraka ny teny fikasana. Zay Noa. Miditra tsika ao amin'ny Abrahama dia jereo fa ilay olo malaza ny finoana rehetrarehetra mitovy azay daholo ny ambarany ao amin'ny Hebreo 1:10. Finoana no nanekeny Abrahama an'ilay teny fikasan'Andriamanitra. Zay tamin'izy 5 taona dia niresahan'Andriamanitra hoe anananaka ianao. Dia niteneny tamin'ny Sarai zany. 5 taona i Abrahama, raha tsy diso 50 taona Sarai. Raha ny fahenona n'ilay resak'Andriamanitra dia mety hoe amin'ny heritaona zany ka ahoana moa 50 taona zany mbola misy chance zany na dia kely ara abevoka sy hiterahana. Fa rehefa nandeha ilay teny fikasana 5 taona no niandrasana anazy. Teo anelanela ny 5 taona ny Abrahama ka hatramin'ny 100 taona. Dia atim-panatsy izy ohatran'izany. Satria manina Andriamanitra miteny zavatra fa izy tsy manatanteraka eo ny eo. Izy tsy manatanteraka eo ny eo. Izy milaza fa hanome taranaka. Fa lazaiko anao fa ny adim-panahy ao anatin'izany hoe Andriamanitra za nasainao niala ny tany niavako ho amin'ny tany izay tsy fantatro akory. Ozy ianao hoe meko anao. Nefa tonga ao amin'ilay tany zay aloha zany ilay tantara voalohany tsy niala teo amin'ny tany izy nafindra tany amin'ny tany niavana izy tany nesorina teo amin'ny tany niavana izy izay azo antoka fa fananany izay azo antoka fa ho azy menakavy zavatra efa eo ampelantanana, nasaina niala, nasaina navotsitra mba homena zavatra tsy tamaso, tonga tany amin'ilay zavatra tsy tamaso, nisy may tany tao amin'ilay zavatra tsy tamaso. Zay lazaina fa homena azy sy ny taranany. Dia niala tao i Abrahama fa tsy memenina izy. Zay ilay atao hoe miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fangina. Ozy izy ilay teny misy ohatra hoe teta ho an'izay mahafantatra, ho an'izay tsy mahafantatra ina ty teta ty alfabe hebreo reo soratany. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy dia amin'ny olona izay mitady azy tsara miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. 5 taona miandry an'ilay fampanantenana. Miandry an'ilay zavatra izay apetraka Andriamanitra ao anaty. Tokony anana faharetana isika ozy izy ny Hebreo 10:12 mandra-pahatateraky ny teny fikasana. Amen. Anana faharetana mandra-pahatateraky ny teny fikasana. Ary ny atao hoe manana faharetana dia mangina. Azonao? Mangina. Zay aloha le resaka tany nampanantenaina.
Andriamanitra zany mampanantena zavatra. Io ny tany omeko anao, asehoko anao, antaranakao. Fa fanatanterahany an'ilay izy zavatra hafa mihitsiny. Fa za milazanao ankehitriny zay fotoana iainantsika izao, dia le fampanantenana no men'Andriamanitra mbola maharitra mandraka ity ny androany. Magaga. Enjana be ny tantaran'Israely io hoe firenena niala tao amin'ny taniny tamin'ny taona 70, tafaverina tao amin'ny taniny tamin'ny taona 1945. 750 taona fa restaurer zareo. Tsisy firenena eto amin'izao tontolo izao manana an'izany tantara zany. Tsisy. Fa zay niala dia ripaka tany amin'izay misy azy tany, zay niala dia ripaka tany amin'izay misy azy tany, fa Israel irery niala dia tafaverina amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Ary zay rehetra nibahana anazy teo amin'ny tanànany dia ripaka daholo teo anatrehany. Efa nitantaraiko anao zany gera tany Israel zany, zao geran'ny Ukraine sy Russie. Russie goavana be Ukraine kely de kely, heritaona zao tsy hita mihitsy hoe andeha ho aiza sa andeha ho akaiza. Fa Israel miady amin'ny Arabo 6 jours, guerre de 6 jours, 9 andro resin-dralany Arabo. Nisy fotoana izy miady amin'ny Arabo, 40 tapitrisa ny Arabo, 9 tapitrisa ny Israely. Fa resy ny Arabo. Nefa ny Arabo tsisy naresy azy teo amin'ny taniny. Na iza, Russie efa niezaka i firenena sovietika, niezaka. Tany amin'ny taona tsy fantatro 20 tany ho any, anjanaka an'io Arabo io, tsy mety. Fa Israel maharesy an'io. Satria nisy fiandrasana ny nolazain'ny teny fikasana tao anatin'ilay izy. Le attente zany lavabe, le fiandrasana lavabe. Fa le valim-bavaka ao ambadika ilay fiandrasana ngezabe kokoa. Amen. Ny andro ny famonjen'i Jehovah Abraham tamin'izy niteraka ny Isaka. Nahazo teny fikasana izy jereo le izy tsy zavatra forsena. Hoe zay andro ny famonjen'i Jehovah manamboatra trano aty nefa tsy zay kory ny teny fikasana. Dia miantona le zavatra dia hoe tena andro ny famonjen'i Jehovah tsy eky. Fa le izy misy teny fikasana, dia misy fiandrasana, dia misy fataterana ilay teny fikasana. Ny andro ny famonjen'i Jehovah tao anatin'ny Isaka, 520 taona ny fiandrasana ny Isaka. Fa hatramin'izao isika dia tanteraka ihany koa fa tsy ripaka hatramin'ny faran'ny fitaranak'Israel. Noho ny amin'ny fiandrasany Abraham, ny teny fikasana. Sy nananany an'ilay toepo sy ilay fo maharitra ao anatin'ny fahanginana. Mangina izy. Ny teny Andriamanitra dia natao hoe mino dia miandry dia mangina. Ary natao hoe tsy mino, tsy miandry fa mimenomenina. Azonao zay? Zay problema n'io menomenina io. Io mantsy enjana be io fa everiny olona fa fahotana dia mijangajanga, mangalatra, misoloky, fa fimenomenomana, fahotana goavana be io. Satria ny antony ny fimenomenomana dia tsy finoana. Tsy finoana. Mandeha ihany ny tantara. Avy eo amin'ny Abraham tsika. Dia mahita ny tantaran'i Joseph. Mahazo teny fikasana Joseph. Ho ataoko ohatr'izao ianao, ho ataoko ohatr'izao ianao. Fa ny teny fikasana tsy tanteraka rapitso rafakapitso zany. Io tsy tanteraka vetivety zany fa ho an-danitra misy Andriamanitra manao plan fomba tsy takatry ny saina. 17 taona Joseph nahazo ny teny fikasana, 17 ans. 30 taona tanteraka ny teny fikasana, 13 taona ny fiandrasana. Fa tanteraka izay napetraka Andriamanitra tao am-pony. Tanteraka ny zavatra rehetra izay nitenenin'Andriamanitra azy. Ary ahoana ny fomba niandrasan'i Joseph ny teny fikasana? Mitovy foana ny formule. Miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Miataky ny rahalahiny fa miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Manondrana amin'ny vadin'ny Potifara. Manondrana. Izy ny manondrana dia Joseph mahazo tsiny. Fa eo anatrehany fanomezan-tsiny. Mangina Joseph. Tsisy ady hevitra mihitsy, tsisy ady vatra ianao raha teo. Araka ilay fomba fiteny malagasy hoe atody miady amam-bato, ianao hoe andevo kely ary no hiady amin'ny vadin'ny Potifara izay lehibe manana ny toerany eo anivon'ny Egypta. Fa tonga dia mangina Joseph. Ay, gadraina, okey, migadra. Tonga tao anatin'ny figadrana indray. Nisy olona nasiany soa.
ny lehibe mpitondra kapoaka sy ny lehibe mpitondra mofo fa ny lehibe mpitondra kapoaka nanadino azy nandritry ny 2 taona ndray 2 taona ty aoriana zay vao tanteraka amin'izay ny teny fikasana fahanginana 10 taona ary ny atao hoe fahanginana dia mitovy ihany koa amin'izay ambarany Korinthiana 2:2 andininy fasivy ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ny atao hoe fahanginana ihany koa dia fahalemena. Ny atao hoe malemy dia malemy fa tsy hoe fahalemeko minapahaka tsy zay resaka. Fa le fahalemena dia tsy fanaovana na inany tena hoe impuissant eo anatrehan'ny zavatra ray rehefa marary ianao ohatra dia malemy ianao tsisy ninazonao atao marary dia zay zany aloha. Reraka dia zay zany aloha tsy manambola tsisy ninazoko atao eo anatrehan'le izy zay zany aloha. Ilan'ny olona sotasota dia afaka mampiseho ny heriko mandaa zao masika be mampiseho ny heriko mampiseho fahefako mafantatra ny anina mafantatra ny anina fa ny atao hoe malemy tsy mahalala nizaniza. Mety afaka mihira mihitsy araha hoe tsy manana hafa tompoiko afa-tsy ianao. Miandry ny famonjen'i Jehovah ao anaty fahanginana, miandry ny famonjen'i Jehovah ao anaty fahalemena. Mbola nitabataba aloha apôstôly Paul tao anatin'le izy. Andriamanitra fahoana manina ny oatra zao fahoana ny oatra zao nametraka fanontaniana izy. Fa avy eo izy miandry amin'izay ale famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana. Dia inona le endrika le famonjen'i Jehovah fotsiny samy hafa fa mitovy foana ozy dia alefantsika tsikelikely le izy. Mandeha ireny tantara ato amin'ny zanak'Israely. Hiatrika ranomasina mena. Eo anatreha ranomasina mena manomboka menimena. Eo amin'izay tsika mahita trasy an'le olona izay tsy mandry ny famonjen'i Jehovah. Vao miainga ny tantara dia efa Andriamanitra efa miresaka aminy. Mandehana lazao ny oloko fa hoe soroko eto izy dia hoetiko any amin'ny tany nampanantenainy efa tonga zao ny teny fikasana. Amin'ny Korinthiana 1:3 angamizy miresaka an'izy iny. Aoka isika tsy mba ohatran'ny reny olona ireny ozy izy. Tsy ohatran'ny reny olona ireny sotrosotrom-panara ihany izy rehetra. Ary tsy izy zany sotrom-panara ihany zany fa Kristy kanefa ny akamarony dia tsy nankasitrahana fa naripaka tany anefitra. Reo olona izay nolazaina fa olom-boafidin'Andriamanitra ireo izay niraisina safo be mantsina fotsiny amin'izao hoe mila hoentina miala ho Egipta fotsiny, mila metina miala ho Egipta ary mifindrany amin'ny tany nampanantenainy satria maninona ilay teny fikasana nomena any Abrahama tsy maintsy tanterahana. Fefa nitenenin'i Mosesy nitenenin'Andriamanitra izy ireo ao avokako eto nareo. Ary amin'ny tanana injitra sy amin'ny sandry no amoako anareo eto fa isaky mihetsika izy rehetra nahita ny loza 10 izy izay ny antefa tamin'ny Egipta any. Ary tsisy ny antefa tamina iray rehetrarehetina ao Egipta feno moka fa ny zanak'Israely tsisy moka. Ao Egipta maizim-pito fa ny zanak'Israely tsisy maizinana nankely ary any Egipta feno valala fa amin'ny Israely tsisy. Fa mbola tsy nino any izy ny tanam-pamonjen'Andriamanitra ao anatin'izany zavatra izany. Miatrika ny ranomasina mena amin'izay ry zareo dia inona ny zavatra nitranga sy niseho ry Mosesy eo vao eo mihitsy any namaky an'le izy Exodus 14:12 angamba sa 11 manomboka le izy Exodus 4:14. Mosesy tsy efa niteny taminao va izahay hoe avelao zao hijanona ato amin'ny Farao, anompo amin'ny Farao, fa alohanay manompo amin'ny Farao toy izay ho faty any enefitra. Jereo tsara le fosy isaina tsy mino Andriamanitra manome teny fikasana izy tsy mino. Ny vokatry ny tsy finoana dia lojika tsotra fimenomenomana fitarainana fanoherana n'Andriamanitra. Misy zavatra mitambatambatra be dia be omeny tompo atsika. Tsy haiko raha tadidinao le resaka fampianaran'i Petera. Manohera ny devoly dia andositra nareo izy manekehan'Andriamanitra. Soumettez-vous à Dieu. Fa ny zanak'Israely tsy nanaiky soumission. Natao hoe tsy manaiky eo ambany fahefana dia manohatra dia mimenomenona. Tsy fantatry ny sainy sy ny fony, tsy révélé amin'ny hatramin'ny farany mihitsy. Fa sitrapon'Andriamanitra sy ny planiny ho azy anie ka tsy hihinana sakafo eo ambava vilanin'ny Farao. Za mamaky an'le izy tena ozy hoe tena tsy fantatro aloha na za ny olona fahafa.
fa raha za manokana tsy mety amiko mihitsy ty resaka ry zareo israelianina israelita ty hoe alohanay avelona andevy to Egypta toy izay ho faty any anefitra fa raha zany eo mitoerany ndo ivoaka aloha maty any anefitra toy izay velona ta Egypta zany anao andevo mandra-pahafaty ho am'izay hanina kely tsisy dikany tsy taditiko na iza ny mpitaritafika mpitaritolona Andremaka sendra hitako le izy tsy haiko na Che Guevara na izy dia tantara zavatra ohatran'izao voasambotry ny arainy izy zany mpitaritolona anafaka ny fireneny dia voasambotry ny arainy rehefa voasambotry ny arainy dia ny tantara le mpisambotra hoe est-ce que ça en vaut la peine hoe enao mitaritolona dia fantatra hoe iza ny nanondro anay momba anao mpiandry ondry ny nanondry anay momba anao reo olona rovanao reo no nanondro anay momba anao ary manino ianao no natoriny satria ony ianao manelingelona ny ondriny dia natoriny hoe io nefa le olona iady ho an'ny fireneny dia resaka ondry zavatra kely tsisy dikany ohatran'izay mihitsy tantaran'ny Israely io sakafo kely tsisy dikany zavatra kely mandalo no nandavana n'ilay promesse Andriamanitra manana promesse tsara be fa hanina mandalo no nandavany Esau izy ny tokony ho mpandova izy ny lamatoa fa hanina kely mandalo zavatra kely mandalo profit kely mandalo no nahatonga azy sy mpandova ny teny fikasana zay hoe mitovy daholo ny tantara rehetrarehetra avavoaka namakivaky ny tany zay rehetra ny memenina aloha zany dia ripaka zay daholo ao anatin'ilay izy raha vao misy fanoherana n'Andriamanitra dia misy zavatra tsy raha tsy hoe tena misy planin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka dia misy zavatra hitariny ao quelque part misy zavatra roritiny ao misy zavatra roritiny ao fa raha tsy zany na élimineny le olona dia mitady zavatra hafa izy na iny roritiny dia tsy maintsy tanteraka ihany ny planiny rehetrarehetra fa mialava fotsiny le vanim-potoana fa mitovy daholo ny tantara rehetrarehetra tonga aty amin'ny tantaran'i Jesosy tsika misy teny fikasana omen'Andriamanitra na ho azy ihany koa ary dia miandro ny famonjen'i Jehovah amin'ny fahanginana izy ina ny teny fikasana ho an'i Jesosy mitoeranao hoe tao tongotro mandra-panaoko ny fahavalinao fitoera-tongotrao mba tanteraka ny fahavalinao fitoera-tongotrao mila midina ianao mamonjy ny olombelona rehefa monjy ny olombelona ianao ataon'ireo mahita faisana ianao fa zao mangina ianao tahaka ny zanak'ondry anoloany ny mpanety azy impuissant ozytsika teo malemy miandro famonjen'i Jehovah malemy dia mangina fa raha vao tsy zay ny toe-po hiatrehantsika anio reraksika mandeha ny tantara rehetrarehetra ao anatiny io ny filazantsara dia tsy maintsy nisy zavatra fiaretana foana zay ny atrehany zareo fa ny zavatra sy ny hitatsika sy ny fampianarana ho atsika avy amin'ireo zoko be atsika avy amin'ireo razambe atsika ara-panahy ireo dia ny toe-po sy ny toe-panahiny izy rehetrarehetra maharitra miandry ny famonjen'Andriamanitra amin'ny fahanginana ny teny fikasana fotsiny misy changement isaky mihetsika teny fikasana ho an'ny Noa tsy mitovy amin'ny teny fikasana ho an'i Josefa ny teny fikasana ho an'i Josefa tsy mitovy amin'ny Mosesy ny Mosesy tsy mitovy amin'ny Joshua ny Joshua tsy mitovy amin'ny Davida ihany koa nahazo osotra fonisy 17 taona natsoina daholo ny ralahany Eliaba ny tonga avany bokona tsara malany ny fepetra rehetra ho mpitarika sady efa miaramila raha teo tonga dia mety jerena ny CV zany tonga dia fanaraka mety tsara jerena ny CV any David tsy izy mihitsy ty aloha ty totsikôty fa aloha izy miandrondro somatsarany ihany zay mihitsy ny tantara iny tsy natsona mihitsy Davida fa tsy lany matry Davida fa tsy manala baraka ny dadantsika fotsiny efa mpiandrondro ny etsonany iny zay ny osotra an'iny osotra mpiandrondry fa tsy sosotra mpanjaka possible mihitsy amin'le raha naman'iny fa natsona avany Davida ary zao ny tantara hoe ary izy dia menamena volo-koely baribary maso dia lasa izy niazakazaka avany boakely mbola misy fofofofo tany fofofofonondry ozy izy Jehovah nyresaka io no izy osory izy izy nyresaka any amboka salamo nahita olona araka mifoko azy ianao sitrapoko rehetrarehetra dia Davida mpanompoky ny dililoko masina nansorako azy tsy aresy azy ny fahavalo nosorany Davida
7 taona ihany koa. Fa tsy lasa mpanjaka fa tsy 3 taona. Entre temps, combat tsy combat. Le olona izay mpanjaka eo amin'ny toerana izay nasinao soa. Satria noho ny amin'ny fitendreny Davida, niala ny devoly Saoly, noho ny amin'ny ady nataony Davida sy ny nanolorany tena mandresy foana Israely. Fa mivaly izay, le olona nasina soa, manenjika sy mitady fofony ainao. Isaka mihetsika. Ianao zany sady miady amin'ny fahavalo, niankonanao ihany koa fahavalonao. Eliaba ihany koa mbola fahavalo etsy andaniny, be felonana be. Inona ny ataonao aty? Hitako mbola tsy lany ny vavony ngara iny le nanosorana le hoe efa saika nositra mihitsy satria mety ohatr'izay mihitsy le sary nalaina mihitsy le tavoary andeha ho ato ozy izy Jehova ngara iny efa nanao ohatran'izao. Alleluia. Mety nefa natao le hira alleluia. Ozy Jehova okaloto tsy io no izy fa fambaraka tsisy ohatr'izany. Tsy levony vavony nozy izy ndre mandeha laza tamin'ny Davida, ianao tena olona tsisy ilananao mihitsy. Izy zao mbola miandry an'ireny ondry vitsitsika ireny. Mbola ilozanao ijerijery ady aty indray. Tena hitako mihitsy lotika ny fony vokatry ny tantara. 17 taona, 30 taona mitovy tsisy fitaraina, tsy hoe tsy olombelona izy akory. Fa hitanao eo amin'izay le hoe mijery an Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Azonao le izy. Jereo io boky ny Hébreu fa zao lazainy mijery ny famalian-tsoa izy. Mijery ny famalian-tsoa. Miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'izay tsika raha lasianabavy misy zavatra be dehibe izay atrehatsika eto anivon'ity zao tontolo zao ity ary fomba hitondran'Andriamanitra tsika eto anivony zao tontolo zao. Miteny fikasana dia efa mipetraka. Ary raha efa voavango ny fonao dia manana antoka ianao fa za dia andova fiainana mena. Fa tsy midika izany fa moramora no hoe atrehanao an'izany satria izy dia efa nilaza fa tsara amin'ny olona mitondra zioka raha mbola tanora izy. Misy zavatra izay avelan'Andriamanitra amin'izay hitranga ampietreana antsika. Atonga antsika mavokatra ozy ny filazany tsara milaza mikasika an' Jesosy. Ny vozy izy raha milatsaka amin'ny tany ka tsy maty dia mitoetra foana izy fa raha maty izy dia mamobe. Ny atao hoe maty dia fidinana amina nivo anankiray. Natao hoe velona dia miakatra amina nivo anankiray. Mba ahafahan'io voa io dia tsy isa fa isikasika natao hoe semence voan'Andriamanitra fafy eto amin'izao tontolo zao. Amen. Ahafahantsika miakatra, ahafahantsika mavokatra. Ampietreana isika aloha. Ampietreana isika ary tsika rehetrarehetra izay zanak'Andriamanitra, ny olona rehetra moa zany manana lizy daholo fa ny anarany samy hafa. Fa tsy dia olona rehetrarehetra ity dia hoe fizantoetra. Tsy moramora miaraka amin'Andriamanitra. Nefa le fo amin'io tsy any Kristy akory. Le ao anaty amin'io tsy nateraka indray akory. Fa mieritreritra fotsiny ohatran'izay tsy tia olona rehetra mandalo zavatra tia ka hoe ananan'Andriamanitra planina. Tsy tia olona rehetra mandalo zavatra tia ka hoe misy teny fikasana ary ny atao hoe teny fikasana tsy verset tsimponina. Hoe mahay antia dia inona moa le teny Jeremia 11:29 sa 29:11 izy. Le miresaka hoe ahoana moa ino raha. Za manana lalana hiverana anareo Jehova. Za manana hevitra hiverana anareo. Dia io fikirina mafy. Tsy zany le teny fikasana. Fa ny teny fikasana zavatra apetraka Andriamanitra ao po. Zay tenenako anao hatramin'ny voalohany. Misy zavatra apetraka Andriamanitra ny anatin'ny foany. Dia mila velomina iny. Amen. Satria manino eo ampovoany eo ao anatin'ny komba misy fisalasalana ao. Misy ataky ny devoly ao mampatonga fisalasalana. Mahatonga hoe tena ohatran'ny Jona mpanao batisa. Efa naseho anazy zao ny vision. Fa io la izy no sory. Io izy no sory. Efa naseho azy zao fa ity zanako malalako zay sitrako. Fa tonga ny komba. Tonga ny ady. Tonga zava-manahirana. Vao ozongozona ny teny fikasana.
antanio ndanambany ianao ve le izy alo so de sofoko na eno tsy tokony enona so de rery efa reraka nanatsoboka andra lafiry lahy ngamba tamin'iny de vokatra le farerahana le vision hitako le ohatry voromailala iny rehefa nataoko fandinina ohatry voromailala tena izy nandalo teo tamin'iny fotoana iny fa tsy vision misy fanozongozonana avy amin'ny devoly de lasa ihany koa jauna mpanao batisa lasa ny salasala izy zany rano tena te hizara amintsika hoe misy fanozongozonana be deaibe ao anatin'ny lalana zay andehanantsika ity fa ianao mila mamikotra hatramin'ny farany amena ary miandro ny famonjeny Jehovah amin'izay amin'ny fahanginana amena zasa ianao zany manomboka izao mila miandro ny tompo amin'ny fahanginana paherezo zay le namanao miandro ny tompo amin'ny fahanginana miandro hatramin'ny anginitsika hoe mipino mantsy bebe resaka zay de indrindra mahay verse zay izy Andriamanitra ny andaharany anio vo maika koa nisy nampianatra hoe tazomy amin'ny teny ny Andriamanitra avy izy menakavy araka ny voasoratra ao vavaka amin'io ohatrany hoe mampianatra verse biblika n'Andriamanitra ve izy araka ny teninao milaza hoe atsoy amin'ny andro fahoriana dia amaly anao ady anome voninahitra ianao Andriamanitra ako tanteraka zany asiako ary tena tadidiko ny tantaran'i Jakoba le hoe tsy amelako ianao raha tsy tahinao eto ihany koa Andriamanitra tsy amelako ianao raha tsy tahinao tsara ny miandry ny famonjeny Jehovah amin'ny fahanginana ninona atrehanao io tsy voatery zavatra re moa zany zavatra lavabe 17 taona 20 taona taona fa ao anatin'ny fiainanao mendrasa azy amin'ny fahanginana amin'izay tamin'ny Marovoay tamin'ny ray volana sy tapany lasa angamy de tena nandroso zany ohatrany tsy de nandeha amin'ny laoniny loatra le voyage le tôbila nandehanana ohatrany tôbila manao miditra zay mpiniany tena voanjera izy sady miainga ambony be lohany mariny ty tsy amfiry vo tonga de ohatry malina be azy zany tamin'ny nody hoe tena ataoko assureko kosa aloha voyageko retour fa efa tsy mandeha am'izay laoniny ihany ty alety to de nalohako ny tonga de natao ny réservation iza le coopérative mety indrindra ty le coopérative mety indrindra ok tonga de zao amin'ny lady arivo ok tonga de milamba amin'ny telo ianao départ ok ary naloha vola efa azo le place mety tsara le mafaly ny rehetra ho ariana sofera lasa am'izay tonga lady amin'ny telo arivo niainga somatsara mihitsy le fiara fa vo niainga de efa tsy matimatiko lolo olona fito ngam zay ny tao anatin'le izy Andriamanitra ahoany ty olona fito ty de eo zany mba miresaka le tompon'le coopérative hoe tena io tsy olona io atsy lah maka zao efa misy olona miandry atsy efa misy olona miandry atsy ok masana mandeha am'izay le tôbile mandeha izy aloha zany de ok mandroso avy eo ke nisy surprise tao aloha tao fa nisy olona tokony andeha tsy nandeha indray fa maty io ny dadany sahina tsy fantatro le izy tonga de annulé korotana le voyage eny andalana am'izay izy vo misaka amin'io zay sady olona fito tsy isy bagage eo ambony lasa am'izay eny andalana saka olona tsy kelikely am'izay le tôbile saka olona tsy kelikely avy eo indray izy mola nyresaka izy chauffeur sy le receveur olo ty raha vo tsy mahazo entantsika tsisy makany apositsika fa any ny tompona tôbila dao leo manomboka Andriamanitra mbola meno entana ny porte bagage io koa zany reto olo reto fa tsy mba meno olona fotsiny an'le tôbila amin'ny telo zay miainga amin'ny tsy fantatro amin'ny afaka adiny efatra zay vo tonga ny ambondromamy sa iza tsy tadidiko tsony le toerana de eo ndray aloha misaka ngamby 20 mijanona manomboka efa eniko teo amin'ny fahatelo aloha efa misy ao anatin'ny fo efa misy zanak'Israely tadiditra oatra hoe tena ohatrany tsy fanarahany zao zavatra zao eo amin'ny fahadimy efa manomboka may mangotrakotraka ny any anaty any teneniko ataoko mazava tsara ty chauffeur ty hoe tena fa ahoana moa zao zavatra zao
zay gny mamisy fotoana enjehana matohatra an'izao satria ny anaty saina nefa vita ankajy hoe tonga amin'ny enina maraina dia mamody aingana dia manatitra zaza dia atao an'izao dia atao an'izao dia vita tsy mandeha amin'izay lohan'ny aby ty resaka eo ndray eo mpijanonana eo mbola eniko izy roa lahy miresaka andao an'olo frein eo maeva tanantsika n'olo plaketina frein za nefa fararemotra ny anaty saiko lisa rehefa mijanony impolo mbola n'olo frein ndray eo maeva tanana manomboka rivariva amin'ny enina eo midepasy anay le tôbila ny ainga tamin'ny efatra même coopérative amin'io même coopérative amin'ny efatra midepasy anay za fa manomboka miresaka amin'ny atao anaty ke miresaka aminao ny tompo miresaka aminao ny tompo amin'ny enina tonga maeva tanàna zay midepasy anay indray le tôbila ratsy tarebe ny andehanako tamin'ny voalohany le manao ohatran'izao ny ainga tamin'ny 5 izy eo maeva tanàna depasy anay somatsara zay fa velome no fakahita za fa miondrika fotsiny ao anatiny dia hito no ampianarin'ny tompo tsara ny miandro famonjeny Jehovah fangina manomboka azoko ao anatin'le izy hoe za nanao ny zavatra rehetra mba tsy hatateraka an'izao dia nefa le zavatra tateraka rehefa misy zavatra tsy hanananao contrôle tsy hanananao fahefana nanao zay tokony ataonao ianao fa tonga vanim-potoana amin'izay misy olona manondra nohatra izany alefa n'Andriamanitra tena milaza anao izy mandefa an'ireny tsisy devolo roana ao anatiny tsy azo atao hoe za atao rinan sofera dia sady mametraka tanana moramora aty any naran Jesosy devoly mampatonga ny ty mijanojany naran Jesosy za mantsy tsy hain'ny olona midiserny an'za fa nen'ny olona zay manelingely azy rehetra dia devoly daholo fa Andriamanitra mampianatra antsika ny patience io mihitsy Andriamanitra mampianatra antsika faharetana ary mampianatra antsika fahanginana mangina ianao tsy mahazo miteny ianao manana rariny Paoly fa mangina ianao tsy mahazo miteny ianao migadro Paoly fa mangina ianao tsy mahazo miteny ianao satria manina misy teny fikasana efa mipetraka ao am-ponao ao rehefa mahazo teny fikasana ianao mangina ianao fa tsy mahazo miteny ianao manomboka mianatra zany ianao mi-identifie an'Andriamanitra amin'izay ny anaty situation anankiray dia mianatra amin'izay ianao mangina fa tena mandra-parain'ny andro amin'ny 12 alina zay eo maeva tanàna vita amin'ny frein amin'ny ray maraina amin'ny 7 sasany maraina zay vao miditra aty Antananarivo ny olona rehetrarehetra efa vita daholo efa tsisy olona tsony amin'ny gare routière le tôbila hafa rehetra zany tsisy tsony zay tsika voangado natao amin'izay fa fitezam-po tsisy ohatran'izany tao anaty ary zay le komba atsika satria manino ty vavatsika ty tehiteny foana ty fotsika ty te hanohitra tsy manaiky an'izany satria le olombelona no hita maso satria le olombelona no hita ho responsable fareo ary zay mila nanantoka tsara hoe any Kristy marina ny fiainako azonao zay fa rehefa ny Jesosy marina ny fiainanao izy mipermetra ny zavatra rehetra mitranga eo ary ny zavatra rehetrarehetra zay avelany tranga eo dia misy fitaizana ary misy fampaharetana nanomboka teo aho tena nahazo lesona mihitsy hoe misaotra Jesosy ny zavatra zay ampianarin'ny tompo amiko rehefa misy zavatra tsy hanananao fahefana tsy hanananao contrôle manombo mihira misaoran'i Jehovah fanahiko ary aza misy adinonao fitahiny rehetra raha tsy ampy za hira raha izay apio faharoa tompo amisaotra anao amin'ny fahasoavanao ny indra fonao vaovao isan'andro raha mbola eninao ihany le fo hoe tady hetsika tsy maninona sio ihany koa le ry foko mitony rehefa tena tsy hitanao tsony fa ianao tsy maintsy kalma fa ianao tsy manohatra an'Andriamanitra zany ianao nge mahita ny olombelona dia ireo nitoherinao efa ny tena marina Jehovah nitoherintsika zany ny problema tamin'ireto zanak'Israely eto Mosesy nitoherina Mosesy nomentsiny fa ozy izy Andriamanitra miresaka hoe ry Mosesy aza malahelony amin'ireo zany ianao fa tsy ianao mihitsy nge ny tena problema an'ireo e ianao fotsiny nhitany dia ianao fotsiny nomentsiny fa ny tena problema an'ireo dia za mihitsy izy Andriamanitra za tsy misy soumission tsy misy fanekena
fa ao anaty eo misy manohatra. Zay signal ho raha vao misy zavatra hitanao hoe tsy ananao fahefana tsony. Tonga dia mamotsitra. An'ny tompony ambiny. An'ny tompony ambiny. Tsisy ninina zavatra azonao atao fa raha vao manohatra ao anatin'io ianao, tsisy mivazana io. Fa ianao fotsiny nyenonao mirohatra be any anaty fonao. Rehefa zanakao no hitanao hoe tena tsy hitako tsony izay anaovana an'ity zazy ity, mbola anao zavatra izy milaza an'izay. Mbola anao zavatra izy rehefa zay miteniny tsy hitako tsony izay anaovana an'ity zazy ity, mbola anao zavatra izy. Mbola tsy tapitra tsara zay. Fa eo tsika tena mampianatra ny tena tsika mihitsy hoe mipetraka ianao. Mipetraka ianao. Miandry an'i Jehovah ianao. Ianao ry vava mangina ianao. Ianao tsy mahazo miteny zany ianao. Raha te hiteny ianao zay ho misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Fa le izy inge manao zao efa misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Ka manaikitra be inge le ohatran' zao misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Ka marary inge le izy. Ka tsy moramora ne le izy. Eny pastera tsy nareo moa ny tratra dia mora aminareo no miteny efa misaoran'i Jehovah ry fanahiko. Zany atao miandra te fikasana rehefa zay ny ainanao dia misy voataiza ao anatinao dia mahazo lesona ianao. Ary rehefa nahazo lesona nisy fotoana izay mivady niatrika papie indray. Ohatran'ny tompo niditra tao amin'ny valo sy fefany miditra amin'ny valo sasany vitany iana. Izy miditra amin'ny valo sy fefany mihodina ilan'ny olona rehetrarehetra vany amin'ny 12 sasany. Zay vao tafavoaka. Eo tena mahita an'le izy mihitsy hoe zay le izy. Tsy anananao fahefana fa miara-mirohatra manondrana aminao daholo olombelona rehetra. Zany nge mbatonio. Fa rehefa misy manafotoana raha eo dia miomana fa ho avy faharoa fahatelo fahefatra fahadimy fahenina mandra-pila amin'io zavatra io. Ohatrany hoe fanao fotoana mihitsy ny izy hoe ndao asina. Se manao azo, se mamelo lohalika, zaka kitrokely, niaky kely. Tonga daholo ty olona rehetrarehetra ty miara tonga daholo. Miaraka izy rehetrarehetra. Fampianaran'ny tompo ianao, mangina ianao. Vao aingana kely tao amin'ny toeram-piasana anay, andro vao maraina be. Fotoana izay tsy tokony hisy ninina, nisy mpanafika. Nangalatra ny vola tao. Manomboka mandeha amin'izay ny imagination tao anatin'ilay izy efa ampianaran'ny tompo an'ilay zavatra. Inona ny atao eto anivon'izao zavatra zao? Eo ale teneniko hoe tsisy ninina azonao atao. Satria le olona efa lasa raha teo efa miantso fotsiny atarby hoe nisy nanafika tato. Eo amin'izay inona ny ataonao eo anivon'izao situation zao? Manomboka manao imagination satria le ankizy ny resako zany lavay io andalo ao fa isao tsara le vola fa andeaka le izy ao. Dia tonga aloha izy, dia rehefa tonga aloha izy dia tonga loko le mpangalatra. Isan'andro ngarainy tonga tary, tsisy nizaniza tonga. Fa amin'ny fotoana izy tonga aloha ihany koa manomboka misy ny imagination ao anaty tsy zavatra normal ty resaka ty. Fa maninona rehefa tonga aloha dia tonga aloha ihany koa fantatro fa ianao ny ao ambadika. Mikorotana ny any anaty aloha ampandrenesana an'le izy fa efa nahazo lesona. Efa nianatra tao amin'Andriamanitra tsara ny miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. Ny tena problema raha lasana bafy tsy ny zavatra very sy ny zavatra tsy hita sy ny zavatra simba sy ny zavatra maty. Fa le toe-pontsika sy fiadanantsika lasa mihitsy arovo io, amen. Laha zao na manao akaikinao arovo fiadananao hoe. Zay ny tena problema. Fa eny andalana eny tsy mahalala ninina mihitsy ianao mikorotana ny anaty saina. Tena henoko mihitsy ny eo ampitondrana moto. Inona moa zany tokony ataoko amin'izao fotoana izao? Tena misaotra Jesosy. En 30 secondes, henoko mitsatra ny any anaty. Natao hoe 1 minute, henoko mitsatra ny any anaty. Eo zany ianao amin'ny voalohany, ianao tena tambola le tany Marovoay, ianao tena miady foana ny any anaty hoe tsy rariny kosa rangahy zao. Tseketsika rangahy zao a. Indrindra rehefa mahazo titre zay zany mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra sokafy ny lalana rehetra. Azon'Andriamanitra tao ange zany. Na tonga dia hoe mandeha ny tôbila dia tonga dia feno olona be dia be nareo mihitsy zao ny andrasanay. Résolu problème en 5 minutes. Fa Andriamanitra mihitsy manao an'ilay izy hoe nisy anankiray zay ramatoa zay atsasakadiny ny andrasana anazy.
tonga avany izy mialatsiny safady teteziny daholo le olona ianao fa sositra be mbola voataka ihany koa pataloha maloto be izy avy any fotaka any afeny fotaka zay nyteneniko anao fanao fotoana izy menakavy raha vao avy fanao fotoinany io fanao fotoana reny fanao fotoana miresadresaka mihitsy reny andao asiny finalina mihitsy eny rehefa avy eo sasakadiny izy avany antanina le sofera fa ahoana sofera ina ny andrasantsika eto misy olona ray any foavony izy sasakadiny tsy hitanao ihany misy zavatra be dehibe alefa anaty atsika ary ianao impuissant tsy manam-pahefana rehefa tonga izay fotoan'izay manikehan'Andriamanitra mihetry mangina zay mitady tabataba rehetra ny anatinao any mangina le maso vandravandra be io teneno izy mangina hoe tsika mantsy manana fedina maro de maro zay mantsy vava fa io maso io koa miresaka io rehefa tsy afaka miteny zay vava de io manondro fofinaina koa mbola izy daholy fampanginina daholo fitaovana rehetra rehefa avy nitondra mbavaka ianao rehefa vavaka ianao rehefa avy nitondra teo anatrehan'ny tompo tonga avany ny vadinao mbola maimbotoka be mihitsiny zay vao mangina ny momba anao rehetra dia misora an'Andriamanitra mora miteny an'izany fa io tsy vitanao mora kely zany le miteny tonga avany vadinao to de karakara afanao sakafo nitendasy tsara de ataovatra zao mora kely miteny an'izany fa rehefa tonga zay fotoan'izay raha tsinona hoaniny ianao zaranao ny sako teo fa tsy momeko sako io zavatra io raha fatezirako zany fa rehefa misaotra an'Andriamanitra ianao miodina ny anaty fonao any resahanao mihitsy ny any anaty misaorany Jehovah ry fanahiko misaora an'Andriamanitra ny amin'ity olona ty olona manondrana io mihitsy ny entina mbavaka misaotra Jesosy ny amin'izy io mbola vandravandra masoko mijery azy io fa zao misaotra Jesosy ampianary ty masoko ty Jesosy ampianary izy fa jereo ty izy mbola mangarika be misaotra Jesosy mahazo lesona ianao amin'ny fotoana iny dia amin'ny manaraka ianao voataiza dia ho hitanao fa miatrika ny tontolo izay misy ianao amin'ny fomba mora kokoa dia me milamina ny any anatinao dia me feno fisaorana me mitoetra fiadanana dia mahandro ny te fikasana ianao dia tsy sarotra ao anao na dia miteny ara fa tsy moramora ny miditra ny lanitra rehefa voataiza tsara ny aomponao fa alenao miditra ny lanitra fa tsy ilay misofla be tonga ihany ianao Jesosy isanao ohatran'izay mantsy afiovian'ny tompo tena hitako eto mihitsy mipaozin'le maso tonga ihany ianao Jesosy zava-saika moy fo marina raha mba fantatro ohatran'le mpanao tantara iny raha mba fantatro Jesosy tadidy daholo amin'izay le zavatra rehetra fa rehefa mahandro famonjeny Jehovah fanginany ianao vitanao zay tokony ho nataonao tapitra treo ny voan'Andriamanitra ny ambiny dia misaoran'i Jehovah ry fanahiko asesy any anaty any zany na tonga amin'ny Paoly iny za mieritreritra mihitsy fa efa tantara hafa io sao dia verinao fa hoe izy Silasy le hoe iny ny voalohany indrindra nygadrandro zareo efa ngadro ireo tany aloha rehetra tsika mamaky ny baiboly mantsy dia verintsika fa zany Paoly zany tena grand maître zany ohatra tsika ihany io memeny io mitarainy misy zavatra manjoany io fa iny tantaran'ny Paoly Silasy tafavoaka rava amin'ny fonjy iny efa nandalo expérience vitsivitsy maromaro iny dia eo amin'izay izy efa mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay Silasy mety mbola zandry kely ao finoana mety mbola saiky memenina fa efa misy mentor eo akaikiny eo miresaka non mangina okaoka zay inona moa le hirantsika iny ataoviny raha Silasy alefaso le izy alefaso le hira andao iteran'ny tompo tsika andao iteran'ny tompo dia mipasy ihany koa le esprit nifindra tany amin'ny gadra rehetrarehetra jerenao le témoignage azy iny izy zava-dehibe ao anatin'ny tontolo fanompona io tsika zany mahita lizy hoe zay sy Andriamanitra ty resaka ity zay sy Andriamanitra ty taizan'ny tompo fa ny tena marina tsy ianao ihany ny tezan'ny tompo fa jerenao le fijoroana vavolombelo Paoly Silasy fa tsy nitsoaka ny gadra nahita anazy ireo mahita azy ireo mihira ny gadra miaino daholo ny gadra enjana ranga zany
voablôkazo ny tongony voablôkazo ny tanany nangalatra re sanamon'olona tsy nanao ninino rehefa nitoro filazantsara fotsiny fa rehefa voablôkazo izy mideran'Andriamanitra miaino ny gadra rehetrarehetra resy lahatra ny gadra rava mifonja fa tsisy gadra na de ray monja ary ny voaka fa resy lahatra tamin'ny Paoly sy Silasy. Any amin'ny testamenta taloha nanao ny zavatra rehetrarehetra zareo ho an'ny taranany tsika manao ny zavatra rehetra pour l'église de Dieu ho an'ny fiangonana misy manara-maso. Dia ho zay za mpiretin'Andriamanitra zavatra be dehibe mba afako mijoro vavolombelona ny andro aloha reny tena arenako mihitsy reny. Nisy fotoana tamin'ny vanim-potoana taloha tena mba anisan'ny mpanome ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa nisy fotoana amin'izay nanokatra n'ity fanompony ity dia ho zay nanatona ilay mpanompon'Andriamanitra zao rahalahy taloha ako manampy anao foana rehefa afaka fa zao amin'ity indray mitoraka ity tsy manana nampiana-tsona fa fijona vavolombelona indray zao ny ananako tantaranao zay zavatra hitondran'ny tompo satria reny dia mahasoa ny eglizin'Andriamanitra. Amen. Vavakontsika kehitriny tsy haiko izay namangin'ny tompo anao tao anatin'izany. Mety miatrika zavatra ianao, mety miatrika zavatra ianao, samy miatrika tsika rehetra fa miandrasa ny famonjen'i Jehovah fahanginana. Misaora sy tera Sofia tanandao hitsangantsika hivavaka asiantsika mozika mahafinaritra dia samy mba miresaka amin'ny tompo arak'izay namangin'ny tompo azy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.